ivoaka ny larana vaovao ny gazety so ny larana fa 4 raka zany no aroso amintsika mpamaky indro vetrany ny andindiny datsoratra. Ny akanjo mihaja natao arevo ary koa ny akanjo mainty sy fotsy mitsoridrika izany indray no lamodin'ny vehivavy entiny soa amintsika ato anatin'ity laharana ity. Ho an'ny lehilahy kosa dia ny fomba fitondrana ny t-shirt no entina amintsika ampidirina anaty pataloha sa tia. Ny sehatry ny fahasalamana indray dia amelabelarana ny aretina manaranaka. Torohevitra hafakely kosa avy amin'ny mpitsabo mihitsy no tateriny soa dia ny manao hoe manamaivamaivana ny manompa raha sendra fanavitohinana. Toy izany koa ny mitaraina mampiakapeo raha toka mandray fanaintainana. Mahasalama kokoa mantsy izany hono hoy ny dokotera noho ny miaritra mangina ny fanaintainana. Ankoatra ireo karazan-tsakafo mahazatra anao ao anatin'ny soa isan-kerinandro dia ampahafantarina tokoa ny momba ny divay mena sy ny vokatsoa entiny. Santionany amin'ny lahatsoratra entiny soa laharana fa 420 ihany ireo. Fa ho hitanao ato avokoa ireo vaovao mahaliana maro maneran-tany izay mahazatra anao. Dia ny famtinana foy ny lahatsoratra ivoaka ao anatin'ny gazety soa amin'ny rapitsony ihany koa tokony stokpovavy no ametrahako ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray refisaorana ihany koa natolotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ao amin'ny rapitsondray izany veloma tompoko.